misy mibantoerana amin'ireo personnage maro samihafa lalaovin'ny Gottlieb ny ahafantarana azy. Sahirana ny olona amin'ny fandraisana ireo rehetra ireo manazava i Gott. Zany hoe le olona ato amiko aloha zany sitrapo io fa le izy indray misy tombony amin'ny mahatarika anay satria misy monitarika zany olona samihafa ny ao anatiny fa ny ahy monitarika za ihany zany no mivadibadika eo dia tsara ihany le izy fa ny olana dia tsy any amin'ny lafiny ara-javakanto satria rehefa miditra any anatin'ny ireo olona ireo aho zany manao an'ilay personnage dia mety fa ny fomba hitantanana ny fotoana zany satria eo amin'ny agenda sy ny calendrier dia tsy mifankahazo izy ireo, tsy mifankahazo mihitsy tahaka ny hoe raha misy contrat roa samihafa fotsiny amin'ny fotoana anankiray dia tonga dia tsy maintsy misy consensus zay vao mety. Ny fomba fijery ny olona ety ivelany indray somary manahirana ny sasasasany amin'izy ireo. Ohatra moa zany ny fomba iresahana azy moa zany ho an'ny ankizy sy ny lehibe zany misy Gottlieb manao mampime sy manao fampisehoana humour izay tena matetika ho an'ny lehibe iny. Misy Gottlieb mpihira ao anatin'ny tarika joary zany manao hirahira iny reo miaraka ihany reo. Misy Gottlieb izay azo atao hoe manager ny tarika momota ho an'ny ankizy zany dia mitantana an'ireo ekipa rehetra ao anatin'io dia sahirana le personnage Gottlieb rehefa ampihaon'ny olona amin'ilay personnage momota ara-piarahamonina zany. Raha ohatra zao mifanena amiko zany le olona za zany Gottlieb zao fa io tsy tena tokony resahana be hoe mazimaziny le zavatra atao zany dia manjary sahirana rehefa afangaron'ny olona le izy ka rehefa Gottlieb sy Olga mifangaro tonga dia mitsaika zany tsy olana. Fa raha ohatra zany hoe Gottlieb zany en tant que personnage mazava tsara ohatran'izao no afangaron'ny olona lazainy hoe iny le manao momota diso zany manana rahalahy tantely ny anarany izay mitovy be amiko mihitsy. Izy io tsy nanao ninina mihitsy izy hatramin'izay dia io le manao momota io fa izy tsy tia mipoitra ety ivelany ety. Angelina fa miarabantsika aviatsy izahay dia hiaraka hoany raha ny dialea andeha hividy be Gottlieb zay fa maro amin'ireo vazaha mbola tsy mahay manonona ny anaranay hoy foana ry zareo hoe tsy manaky an'izany loatra izahay fa tsara ahitsy. Misy fivoarana nefa ny tontolon'ny fampiomezana eto Madagasikara araka ny voalazany. Ny fivoarana angamba aloha hoe miezaka hoe ho feheziko ihany le izy satria ireo le personnage rehetrarehetra ireo dia za ihany no mamorona zavatra ho an'izy ireo rehetra ireo. Mbola tsy nisy mihitsy zany hoe zavatra ny foron'olona hafa amin'ny kapobeny fa ny tena zavatra tadiaviko ao anatin'le izy moa izay tsy ho vitako ara-batana mihitsy dia hitovy ny atao hoe niveau na ny lentan'izy ireo zany na ho an'ny mpijery na ho an'ny zavakanto nataony. Fa ny fomba hivoarana moa raha ny tena marina dia ohatra hoe Gottlieb humoriste zao manao spectacle d'humour izy dia mamorona hirahira humour sy parodie izy rehefa avy eo izy tokony hoe manao cinéma dia Gottlieb animateur zao izay tsorona marina fa indraindray adinodin'ny olona fa hoe aty am-piandohana ny humoriste dia animateur. Le animateur io animateur manana traikefa izay afaka ihany koa mitondra n'ireo karazana animateur majinjinika isan-karazany ireo mba hiakatra ahazo an'le lenta tokony hanaovana an'le izy. Ny olona mantsy ao anatin'ny tsena amin'ny zavakanto efa hitantsika ihany fa tady olo alikalika le izy indraindray hoe manao daholo izay tianao rehetrarehetra io hanika mifangarony tsy parifary sy ny vary dia izahay zany miady ho an'izay ananana an'le statut mba hahafahan'le olona mitovy lenta izay manao ny asa mitovitovy. tsy misy ambara fa zao fotsiny tongava mijery Gottlieb fa hainy tsara ny feoko misaotra ndaotsika siri.
Anarana tsy azo sarahana Lucas Mahery eo amin'ny tontolon'ny zavakanto noho ny fahaizan'izy ireo mampiara-peo ary indrindra ihany koa ny fahaizany milalao ny angolam-peo eo ambonin'ireo karazan-kira izay akafizintsika na amin'ny teny vahiny zany na amin'ny teny malagasy. Amin'ity alina ity dia mbola iresaka ny fotoana rehetra izay nahafahany niaraka sy ny atombohany tany elotany Lucas Mahery. Efa mifankalala fonina vitany baccalauréat fotoana namitana ny fampom-pirenena ivelan'ny tafika i Mahery sy Luc. Mbola nanamafy izany ny fitiavany mozika. Taty aoriana dia tsy afa-nisaraka ny anarana Lucas Mahery. Efa talohan'ny Mahery tao amin'ny Joary zany dia efa finiona zay tany amin'ny fanompo-pirenena ivelan'ny tafika. Fanompo-pirenena ivelan'ny tafika dia tany niona. Dia samy tirira tao formation tao dia nanomboka tamin'izay le efa tsy nisaraka tsony mihitsy na tany amin'ny SN zany dia efa natany amin'ny formation na natany amin'ny service dia efa tsy nisaraka tsony mihitsy na mihira na tsy mihira na isan'andro dia miaraka foana. Dia efa maika moa fa nihira nisahatra na famatotra bebe kokoa dia nanomboka tamin'izay. Irony korana no tsarotsarone manne mbona lava tenevona dia vao nanomboka ilay cabaret dia niaraka ho azy teny zay natambatry ny cabaret teny dia noho ny avy eo tsy voasaraka tsony tsy hatramin'izao mihitsy ara zany moa zany mbola misy fotoana ihany misy mandeha rery kely ihany indraindray fa ny mahazatra ny olona foana zany hoe miaraka zay. Fahatsiarovana Mamoazy Rola ny cabaret voalohany nataony niaraka tamin'ny orinasan'ny Promodim tamin'izany. Zay ngamba nataoko hoe soirée cabaret nisan'ny be olona tamin'izany. Tamin'izany zany toerana kelikely daholo ny nisan'izany fa tamin'ity tena hoe tary amin'ny hôtely vahiny tariny tonga dia 500 isa n'olona teo anoloana ao dia ohatrany somary zay ndana marika be ohatrany hoe tena hoe cabaret ty sa concert zany. Tena nafinaritra anahy tamin'iny aloha dia iny mihitsy ny cabaret voalohany tena hoe nanomboka napopokan'ny cabaret zany aloha raha fitadiavako azy tamin'ny 98 na ho anay zany na ho an'ny mpijery zany dia iny ny anisany ny voalohany tena hoe niainga tao ny cabaret zany. Dia tamin'iny koa no anisan'ny voarakitra akira atao anaty CD kasety zany izay mandeha amin'ny radio maromaro enonohatra fanoina hatramin'izao reny cabaret mandeha anay amin'ny radio reny zany tamin'izay daholo. Fa tena nahafantarana azy koa ny Rambarjon no velominy teny Atsehatra. Iny dia tena nahagaga mihitsy satria zay tany amin'ny fianakaviana tany amin'ny tokantrano ny avy tany dia efa samy efa tia daholo ireo ray aman-dreny taloha zany samy efa nalala ny hira daholo zay dia nahagaga fa no niona tao mihirahira eny tenatenany iny dia eo vao gaga hoe tena ay zalahy mahay an'izany daholo vao fanontany hoe tena ay ve na io dia velona teo ilay izy hoe ndao rangandao fa ndao hiakarintsika sehatra mihitsy ty zavatra. Dia nisy fotoana izay nihirany Barjon anankiray tao anatin'ny concert tao amin'ny SK dia ohatran'ny nafinaritra ilay izy sady nafinaritra ny olona dia teo no nitsiry hoe manina moa raha atao manontolo mihitsy izy ity fa ilay izy efa tena tianay hatramin'izay mihitsy zany ny fampiaraham-peo amin'ny Barjon. Gasy mahay mihira mankafy mozika vahiny koa nefa i Lucas Mahery. Fitiavana aloha voalohany indrindra fitiavana an'ilay izy raha tsy zany tsy hitafavoaka mihitsy raha vao tsy tianao ilay zavatra. Dia moa fa nisy lova kely ihany misy talenta kely nilovaina tamin'ny ray aman-dreny dia arahana fikarohana sy asa izy no tena asa mafimafy mihitsy. Tsy ambaratelo ngamba tsy dia misy tsy ambaratelo fa ataoko hoe zavatra efa ohatrany hoe mba talenta kely ngamba iny mba nilovaina tamin'ny taranaka faramandimby tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha. Dia mety hoe zay ngamba ny lafiny ray dia lafiny ray koa hoe tia mihaino zany dia matetika raha vao tena mihaino ianao araka le tenin'ny Gottlieb zay hoe rehefa hiainanao ilay izy dia lasa tafavoaka aminao le zavatra. Mampiavaka azy reto ny fampiaraham-peo sy ny fahaizana mamolaka feo. Za zany rehefa mihaino hira vahiny dia ilay hira vahiny amerikanina reny mba mahafinaritra anahy ohatra hoe Stevie Wonder sy ny rehetrarehetra reny no mba fihainonay tena enona matetika isan'andro mihitsy zany dia ny genre kira ny gadokira sy ny rehetra koa zany ohatrohatran'ireny no hira tiako zany raha ho anahy. Veloma zareo masina masina nareo fa ny orina te bola iona raseraka maninanaye ilany trareno banjino tiaoka isika tsy fanatino
velume masine velume masine